ivavaka isika Andriamanitra rainay ao ankehitriny ndreto ny vahoakanao mangetaheta andreny afatra ao Andriamanitra mitenena aminay ankehitriny ampangino ny feo rehetra mba tsy tahak'izay nidirana teto ny voanay fa izahay mandre miaina mivelona amin'ny teninao misaotra raha eo amen. Rehefa malala misaotra an'Andriamanitra isika no ity fotoana sarobidy omeny ity ary miaravantsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra eto Ankadikely ny mpitandrina mivady mombambady aman-janaka ao anatin'izao fanomanana ny fisotrondronono izao. Nisafidy teny filamatra androenana hitodiana manokana ho ampitandrina isika ry havako ao anatin'izao fankalazana an'Andriamanitra fanomanana ny fisotrondronono izao. Ny Hebreo 7:7 no fidina ifampahiresantsika. Hebreo 7:7 toy izao no voarakitra amin'ny anaran'ny Tompo. Tsarovo ny mpitondra anareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo, hevery ny hafaran'ny fiainany ka arao ny fondy. Tsarovo ny mpitondra anareo izay efa nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo, hevery ny hafaran'ny fiainany ka arao ny fondy. Raha vao mamaky ny boky ny Hebreo sika ry havako dia mahatsikaritra ny fahaizan'ny mpanoratra mahafehy tsara ny testamenta taloha ary mampifandray ny testamenta vaovao. Ary zany fifamatorany Baiboly manontolo zany no azo tarafina sy azo tsoaina ato anatin'ity boky ny Hebreo ity. Ry havana malala kristianina havana ao amin'ny testamenta taloha mantsy dia mamelanja manokana manasongadina ny fiainana mampanompon'Andriamanitra ary mpanompon'Andriamanitra izay rahan'Andriamanitra nao ny asany no ampahafantatra ny olona rehetra any Jesosy Kristy ilay fataterahany faminaniana rehetra ao amin'ny testamenta taloha. Raha banjinitsika ny lohahevitra hoe minoa amin'ny fifaliana ao amin'ny Tompo dia ny zavatra anankiray tokony ho tsarontsika kristianina havana dia tsy misy fifaliana lehibe ananantsika mihoatra noho izany hoe ao anatin'ny asa fanompona an'Andriamanitra. Ary zany no tokony ho tsarontsika fa raha mikatsaka ny atao hoe fifaliantsika ao amin'ny fanompona an'Andriamanitra ihany no ahitantsika zany fifaliana zany. Ary tsy misy fifaliana hafa azo antoka afa-tsy ao anatin'ny fanompona ny Tompo. Ka eto ry havako ny boky ny Hebreo dia mitona atsika mba hitodika ampifantoka ny fosy ny saintsika eo amin'ny fiainam-panompona. Ary raha miaina amin'izany fiainam-panompona zany sika dia tokony hitodika sy hijery ilay mpanompon'Andriamanitra irahana mba hahafahantsika mifantoka eo amin'ny fiainam-panompontsika. Eto ny tenin'Andriamanitra dia mitona atsika tsarovo ny mpitondra anareo izay nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo, hevery ny hafaran'ny fiainany arao ny fonony. Inona ny afatra ho atsika ry havako? Raha tia ampifantoka ny fosy sy ny saintsika ho amin'ny fiainam-panahintsika isika ka hitodika amin'ny fiainam-panompona ry havako, ary zany ny tokony ho tsarontsika ho zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika, dia misy afatra telo ampitondray ny tenin'Andriamanitra antsika. Ny voalohany dia mazava tsara, tsarovo nina moa mpitondra anareo izay nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo. Tsarovo ny mpitondra anareo izay nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo. Raha vao miresaka hoe tsarovo isika, raha voambolana fototra ny angana nandikanan' zany dia avy amin'ny dika teny hoe matsiaro jakara, ary avy amin'io ny teny hoe Zakaria, matsiaro izy, matsiaro Andriamanitra. Eo anatrehan'Andriamanitra raha matsiaro ny havako an'Andriamanitra isika dia ny asa mpamonjena ny tanteran'Andriamanitra ho atsika ny tokony ho tsaroana. Ilay fitiavana nasehon'Andriamanitra nanehoana ny fitiavana zao tontolo zao no tsaroana. Izay rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika ka namonjeny azy namonjeny anao, izany ny tokony ho tsaroana.
ary Andriamanitra dia mahatsiaro foana, mahatsiaro atsika, mahatsiaro ny amin'izay fahaverezantsika, mahatsiaro ny ady atrehantsika ary nitodika sy mahatsiaro atsika foana. Ka eto raha tao amin'ilay isika atsiaro ny mpanompon'Andriamanitra ry avao, ka ny fahatsiarovana ny mpanompon'Andriamanitra dia tokony ho tsarontsika hatrany ny asa mpitiavana nataony araka ny baiko nomen'Andriamanitra ampahafantatra atsika ilay famonjena no tanteran'Andriamanitra ao atsika. Ka ny hoe tsarovo mitondra anareo dia ireo mpanompon'Andriamanitra eo natao mitombo fitaovana nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany atsika. Reo no nentin'Andriamanitra nanehoana ny fitiavany atsika. Reo no nentin'Andriamanitra hanehoana fa reo ilay sofina nentin'Andriamanitra ny aino ny fitaraina atsika. Reo mpanompon'Andriamanitra ireo no fon'Andriamanitra ny tempo, ny tempona tamintsika tamin'ny ady rehetra izay natrehantsika. Ny mpanompon'Andriamanitra ny sofina nentin'Andriamanitra ny aino, reo ny vavan'Andriamanitra nanehoany na mifantariny ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Ry havana malala kristianina havana, ny hoe tsarovy ny mpitondra anareo. Rehefa mahatsiaro ny mpitondra isika na ny mpanompon'Andriamanitra dia mahatsiaro ny amin'izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika ry havako. Reo no nampahafantatra atsika ilay tena famonjena, nitarika sy ny taonantsika ary nampahery atsika tao anatin'ny fotoana sarotra. Reo no nanehoan'Andriamanitra fa tsy nanary atsika Andriamanitra tamin'ny fotoana rehetra. Ary tsaroana raha mandinika isika lalana nizorantsika teo amin'ny fiainana, nisy fotoana tao anatin'ny fahoriana. Reo no nentin'Andriamanitra nampahery atsika. Reo no tahaka ny endrik'Andriamanitra hita na amin'nehoan'Andriamanitra ilay tena fitiavana feno nentina nyty atsika. Ny fitiavan'Andriamanitra ry havako dia fitiavana tsy mba manafaka. Ary tsika rehetra dia ny aina sy ny velona tamin'ny fitiavan'Andriamanitra. Fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Ny olona rehetra tsy akanavaka, izao sy anao tao anatin'ny ady, tao anatin'ny fahoriana, tao anatin'ny olana, na tsy ary fanelikiliana azy indraindray tao anatin'ny fiarahamonina, tsy diso anjara tamin'ny fitiavan'Andriamanitra. Reo ilay fitaovana nentin'Andriamanitra na mifantarina atsika zany fitiavana zany, fa tsy diso anjara tamin'ny fitiavan'Andriamanitra isika. Tsarovy ny mpitondra anareo. Ilay fitiavan'Andriamanitra ry havako dia fitiavan'Andriamanitra mahafoy ny tsara sy ny sarobidy indrindra tao aminy. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra toy izao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Rehefa malala kristianina hafa, ny tsara tao amin'Andriamanitra ny natolony hanehoana ny famonjena atsika. Ary naseho nreto mpanompon'Andriamanitra reto zany tamin'ny fanaovany aina tsy ho zavatra. Ary zany natonga Paoly apôstôly ilaza hoe nefa tsy ataoko zavatra akory ny haiko mba havitany aleoko, dia ny fanompona andraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambarany filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Reo mpanompon'Andriamanitra reo nanatanteraka ary nampiaina atsika, nampitoetra ary nizara sy nampita ny filazantsara n'Andriamanitra ho atsika. Zany ho atsiarovana ny mpanompon'Andriamanitra ry havako. Ary ilay fitiavan'Andriamanitra raha tsarontsika tsara dia fitiavana ihany koa mikendry ny mandrakizay ako sy ny mandrakizay anao, mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Ary zany ny toma ny mpanoratra ny boky ny Hebreo. Tsarovo ny mpitondra anareo, ka ny fahatsiarovana ny mpitondra ry havako dia fampitamberenana ao an-tsaina sy ao am-potsika lay fitiavana sy ny famonjen'Andriamanitra ny tanterano ho atsika tao amin'i Jesosy. Ary reo mpanompon'Andriamanitra reo nataon'Andriamanitra fitaovana ahatonga ny ten'Andriamanitra hatratra hipaka amintsika tsirairay avy, atsarovy ny mpitondra anareo. Rehefa malala kristianina hafana, ka raha tao amin'ny atsiaro ny mpanompon'Andriamanitra isika, atsiaro ny asa-pamonjena ny tanteran'Andriamanitra ho atsika amin'ny alanan'ireo mpanompon'Andriamanitra hita maso manoloana atsika ireo, dia ireo no hanehoantsika ilay tena fitiavana an'Andriamanitra. Reo no nataon'Andriamanitra solotenany tetỳ an-tany, nanehoan'Andriamanitra ny heriny fitiavana ampahiratra amin'ny mason'izao tontolo izao amin'ny fahalalana azy Andriamanitra. Ka izay rehetra nataonareo tamin'ireny madinika ireny ho tompo nataonareo tamiko koa. Ka izay rehetra taontsika amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia mazava ho azy mba hoe tsika mahatsiaro ny fitiavana nasehon'Andriamanitra atsika, fa tahaka an'izay nataontsika ho amin'ny tompo ihany izay ataontsika
ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Rehefa malala kristianina hafa vao niditra tao amin'ny trano fisainana dia nahita singeza be. Io moa zany ny marika anankiray hoe tena indra le tena tolotsika ho amin'ny pastera fisotroan-dronono kay tena sin-dronono ngeza be le ao. Riavana malala raha mandinika ngeza be le izy le siny ao fa ny mamperitrehitra azy anao atray zany fahafoizantsika mahatsiaro zany mpanompon'Andriamanitra ny tory ny tenin'Andriamanitra tamintsika zany mba mahafoy isika, mba mety hifamatra ny fahasoavana ndraisitsika tamin'Andriamanitra nandritra ny 130 taona ve, mba hafontsika azy ao anatin'izao fahatsiarovana manokana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ny tory ny tenin'Andriamanitra tamintsika izao ry havako. Fa rehefa manao an'ireo isika dia tadidio marika ny fankasitrahana, marika ny fahatserovana, ny fanaovantsika ho zava-dehibe ilay asa-panompoana ny tanterahany ho antsika nandritra ny 30 taona. Ianao tao anatin'ny sarotra, ianao tao anatin'ny fahoriana, ianao tao anatin'ny aretina, nijoroany ray aman-dreny mpitandrina tao anatin'izany fotoana rehetra izany, tsaroviny inona mpitondra anareo. Zay ry havako ny afatry ny tenin'Andriamanitra ngezabe Kristy, lay fitiavan'Andriamanitra nanehoana ny fitiavany antsika. Areto mpanompony reto nataony fitaovana azahoantsika mandray sy miaina ahatonga ny Kristy velona ao anatsika tsirairay avy. Tsarovo ny mpitondra anareo. Fa ny afatra faharongeza be ry havana malalo zay ampitainy tenin'Andriamanitra eto, raha matsiaro ny asan'Andriamanitra sy ny fitiavany, ny famonjena ny tanteran'Andriamanitra ho atsika, nampatsahivony sy nambarany ireo mpanompon'Andriamanitra atsika ombenombeny nandritra ndraiky amin'ny 30 taona isika. Dia mitondra atsika ndraiky koa ny tenin'Andriamanitra faharoa, heveriny ny hafaran'ny fiainany. Heveriny ny hafaran'ny fiainany. Ny hoe heveriny ny hafaran'ny fiainany dia fampitodiana antsika hitodika amin'ireo mpanompon'Andriamanitra mahatoko rehetra, mba ahafahantsika manaraka sy miaina fiainam-panompona ireo mpitandrina rehetra na mpanompon'Andriamanitra any amin'ny testamenta taloha mandraka ankehitriny, ary zay le fampifandraisana testamenta taloha sy ny vaovao. Heveriny ny hafaran'ny fiainany. Mety diso fandraitsika ao anatin'izany, fa ny tinambara ao anatin'izany ry havako dia hoe hevery manokana ary jereo alay vitahaka ny fiainam-panompona ireo mpanompon'Andriamanitra teo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ilay mpanompon'Andriamanitra nandalo fizahn-toetra maro samihafa, mety nandalo sedra teo amin'ny fiainany, nandalo zavatsarotra kanefa ny toetra mahatoky hatramin'ny farany, tsy mivadika amin'Andriamanitra na dia mandalo zavatsarotra azy. Ary zany no hitantsika tamin'ny pastera Menakavy 30 taona. Raha manaraka ny fiainany tsika, tsy nafinaritra ihany no ny ainany niaraka tamintsika, fa nisy hita tao fizahn-toetra, nisy olana, nisy toe-javatra nanahirana. Indraindray aza mety tratra ny teny mandratra maro samihafa avy amintsika fingonatra, fa mampannompon'Andriamanitra tsy mampionsony zany, fa vao maika mampifikitra. Natonga azy azona ka nahatratrarana naharetana 30 taona teo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Zay le hoe hevery ny hafaran'ny fiainany. Mpanompon'Andriamanitra tsy nitsokady, nanao zava-dehibe ny fanomponan'Andriamanitra, niaritra hatramin'ny farany. Ary zany ry havako ny fiainam-panompon'ny mpanompon'Andriamanitra. Mahita soratra anankitelo ato ny finoana, ato ny fanantenana, ato ny fitiavana, ireo natao hoe teolojia amin'ny fanompona. Ary tokony aina izay rehetra tia hita vokatra eo amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra. Ary hoy Paoly apôstôly fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo, toy izy hoe na ny fikasana na ny fanaovana hatateraka ny sitrapony. Amin'ny Paoly apôstôly dia Andriamanitra no miasa ao anatiny, tsy miasa irery ny mpanompon'Andriamanitra ry havako. Ary rehefa miasa isika dia tokony asa amin'ny fahatokiana. Ary zany no tsikarintsika tamin'ny mpanomponan'Andriamanitra na tanterany reto mpanompony reto 30 taona niaraka taminareo, niasa tamin'ny fahatokiana. Ny mpanompon'Andriamanitra tsy miasa irery, fa Andriamanitra no miasa ao anatiny ry havako. Ary zany no tokony tsarontsika eo amin'ny fanompona, tsy no ianko na ny aminao na ny ezakao na ny ezako samy rery,
fa tokony hatsapa fandriamanitra no miasa ao anatintsika amin'ny asa rehetra zay atao ka rehefa miasa dia ataovy amin'ny inona fahatokiana ataovy amin'ny finoana ary zay le tiana hoe hevery ny hafaran'ny fiainana fa ny mpanompon'andriamanitra miasa amin'ny finoana ny fahatokiana mahatsiaro fandriamanitra ny miasa ao anatiny dia rehefa miasa ihany koa dia miasa amin'ny fanantenana andriamanitra miasa ao anatinareo na fikasana nina moa na fikasana ny olona mikasa ny olona maniry tsaroko tamin'ny fotoanandro mbola tsy niainga akory fanotarana amin'ny fiangonana napetraka ny fikasana hoe tsy maintsy manintsika anitatra zao fiangonana zao fa rehefa natomboka ny asa nanantena itsika rehetra fandriamanitra ny miasa satria asany io dia afaka ny asa tamin'ny fanantenana ka rehefa miasa manana fanantenana ry havako aoka anatena amin'ny fikasana rehetra zay ataontsika isika rehefa matoky fandriamanitra ny miara-miasa amintsika ary zany fanantenana zany tokony ho taratra eo amin'ny fiainantsika zany ny fiaina amin'ny mpanompon'andriamanitra ny asa nanompo an'andriamanitra rehefa natao tamin'ny fahatokiana dia manina moa manantena tsy maintsy havita misy dekonina maro rehefa antsoina inao pastera za mampitikizo ny asako ary efa tsy hitako zay anaovana azy ahoana ny mbola ampidiranao anaovako ny asan'ny dekonina indray tsy vitakio rehefa malala kristianavana tadidio fa tsy anao ny asa fandriamanitra ny miasa ao anatinao ary rehefa andriamanitra ny miasa ao anatintsika manana fanantenana tsy maintsy vita ny asa ry havako ary zany ny tokony ngezabe ao amin'ny fiainantsika rehefa miasa amin'ny fahatokiana isika dia tokony hanana fanantenana tsy maintsy vita io tahaka ny olona mamolo mangazo rehefa tsatoka amin'ny finoana amin'ny fahatokiana apetraka amin'andriamanitra ny famolena fanatsatoana ny tsao dia tsy maintsy manino io tsy maintsy mamokatra io raha nanao an'izao fiangonana zao isika tao anatsika ilay fahatokiana dia zany no ananantsika fanantenana tsy maintsy havita io ary zay finoana sy fanantenana anatanterana ny asa zay no ananantsika inona manao ny asa fitiavana ananantsika fifaliana ary zay fiafaran'ny fiaina amin'ny mpanompon'andriamanitra zay no tiana everina no tiana ho tsarovana no toina n'andriamanitra ho tsarovantsika ho atsaitsika fa ny asa fanompoana n'andriamanitra ry havako dia asa tokony tsy hivadriana fa ho tanterana anatin'ny fifaliana ary zany no ny aina amin'ny mpanompon'andriamanitra araka amin'ny telopolo taona pastera Filibera raha mamonjy soa tsy ny emitra na ny nangatsika fa nyrosatra ny farany ary tsy namelany raha tsy vita ny zara fanompoana nametran'andriamanitra azy dia ny fitondrana ny fiangonana raika amin'ny telopolo taona izay le hoe hevery ny hafaran'ny fiainany izay le fahatokiana izay le finoana tao anatiny izay le fanaovany asa amin'ny fifaliana lay fanantenana mamaivay tao anatiny tsy maintsy havita ny asan'andriamanitra ary zany no tiana hananatsika ry havako tsy hoe nandalo fotsiny teto akory pastera Filibera fa inona napetrany taminareo inona ny zavatra niaranareo niarany asa toe-panahy manao hoana ny arahanareo niaraka natanteraka ny fanompoana n'andriamanitra izay le hoe heveriny inona ny hafaran'ny fiainany ary zany ry havako ilay verina kely vetivety ary amin'ilay hoe matsiaro teo satria mbola ao koa le hevery matsiaro ihany koa ny fanohitra ray atao hoe matsiaro dia inona ny tikany manadino mamafy mikosoka manala tsy hita intsony tena fanadinoana tanteraka tsy zany milain'andriamanitra fa ny arahanareo ny asa tamin'ity mpanompon'andriamanitra eto hevero hatrany ambolony ka hatrany amin'inona hatrany amin'ny farany nanahoana ilay fanompona letrarona tanteraka zany asan'andriamanitra zany ary zany ny tokony ho tsaroana ry havako amin'ny fotoana tahaka izao nahoana no tsy hankasitraka azy isika raha tonga ny fisotrondronono tahaka izao ry havako zao ny fotoana anehoantsika anehoana ny tena fitiavana azy hoy aho ingezabe loatra le inao le siny le fisotrondronono ao mba hafaro atraizany amin'izay fahasoavana ny raisinao fiaranareo ny arana nompo taminy mba faneho mpitiavana hoe tsika maneho fitiavana azy misy fotoana mantsy ry havako misy mpanompon'andriamanitra marary ny amin'izay tombotsokely ho an'ny mpitandrina ary indraindray misy olona mandrefo mihitsy raha manao misimisy idio tsy raha manao nysodolo zay olona ndray tsy ampy ho lanin'ny pastera fiavana malala kristianavana izay fatra ataonao
no amarina taon'Andriamanitra aminao kory avako ary raha nahazo betsaka ianao fotoana anehoy fitiavana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zany hevery ny hafarany fiainany tsy ny fanompoana ny arana tamin'ny any tokony ho tsaroana fa fotoana koa zao anehonao fakasitrahana anehonao ny fitiavana feno ary anisany anankiray olona anankiray zay dia ohatsy izy hoe andeha sotronono ny mpitandrina dia ohatsy izy hoe za pastera ozy taka ny tena tsy tahy fanatrika amin'ny pastera amin'ny fotoana io fa ahoana tsy zakako nieritreritra hoe hitsahatra teo dia hifarana teo ny fiarana rehetra ny azakazaka sy nanao tsy zaka ny saiko sy ny eritreritro fahatsapana ny asarobidy sy ny amaminy ny fiaramiasa no ambaro anatin'izany ary miteraka alahelo zany fisarana zany fa eo indrindra no anehontsika fa rehefa natsiaro nandray ianao dia mahaiza mahay makasitraka mahaiza maneho fitiavana ka zay nataonao tamin'ireo madinika ireo ny tompo nataonareo tamiko koa ry havana malala hevero ny hafarany fiainany dia ilay mpanompon'Andriamanitra ny asa tamin'ny mpinoana sy ny fahatokiana trano farany ary tsy nivadika tamin'ny fanompona izay nataony naharitra teo amin'ny fanompona an'Andriamanitra ary niezaka hikatsaka na dia ny mandrakizay ho atsika aza ary zany ry havako fiainam-panompona ny rasan'Andriamanitra amintsika Kristy ilay fitiavan'Andriamanitra atsika Kristy ilay naneho hatrano farany tamin'ny fanolorana ny ainy avonjy asy avonjy anao Kristy ilay tsara sarobidy indrindra tao amin'Andriamanitra izany fitiavana nasehon'Andriamanitra atsika hatraizany fitiavanao azy amin'ity fotoana ity raha misy fitiavan'Andriamanitra ao amintsika ry havako asehoy amin'reto mpanompon'Andriamanitra reto zany fa nay ny sitraka zavatsoa tamin'Andriamanitra isika ary nay nakalesona tamin'reto mpanompon'Andriamanitra reto modely mpanompona naharitra hatramin'ny farany ary tsy nivadika tamin'Andriamanitra tsaroko Joba na dia nandalo fizany toetra faran'izay mafy indrindra teo amin'ny fiainana azy dia zay nafalela marina natoky tsy nivadika tamin'Andriamanitra hatrany farany ary zany ny hafarany Joba ry havako noneran'Andriamanitra ny tsara sy hosoa rehetra tao aminy satria Andriamanitra fitiavana izy ary zay le heverina tokony ho tsarotsika hevery ny hafarany fiainany fa ny fahatelo ngezabe raha hitodika amin'ny fiainam-panompona isika hifadoka tanteraka ho amin'ny asan'Andriamanitra ary hijery manokana ny fiainam-panompontsika ry havako tsy ny hoe atsiaro ny mpanompon'Andriamanitra ihany tsy hoe hevitra izay ny hafarany fiainany ihany dia le fanompona hatrany farany natoky hatramin'ny fahafatesana azy fa bara ny tenin'Andriamanitra koa eto hoe fahatelo arao neniny arao ny finoany ry havana malala kristianina havana raha vao miresaka finoana isika indraindray izy io diso fijery isika indraindray ilay finoana an-tsaina fotsiny mieritreretintsika natao hoe finoana fa natao hoe finoana ry havako Davida no anisan'ny nay namaritra azy tsara indrindra ao nozy Davida Jehova no mpiandry aho zay endrika amin'ny fifandraisany ony sy mpiandry tsy misaraka tsy mifandao mifanjoom-piainana amin'ny fotoana rehetra na mora na misaratra na mazava na ny amin'ny maizina kritrala misaraka sa tsy misaraka ny ondry tsy misaraka ny ondry sy mpiandry ary zany no anoaran'ny Davida natao hoe finoana ry havako ary zany no tsika ampifantarina atsika amin'ity androany ity arao ny finoany ny finoana nana amin'ny mpanompon'Andriamanitra mahatoky dia le fiainana amin'ny famatotra fiainana amin'Andriamanitra ry havako ary zany mitomana sy tsarotsika fifamatoram-piainana amin'Andriamanitra amin'izay maizy azy tanteraka zany natao hoe finoana ry havako lay fiarana amin'Andriamanitra fifanjohim-piainana amin'Andriamanitra lay miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra lay fahatsapana ny fanatrehan'Andriamanitra naizanaizana amin'ny fotoana izy ary zany mahatonga atsika hafatahotra hiala amin'ny fanahina rehetra mety hitranga eo amin'ny fiaina rehefa mahatsapa fa eo izy eo Andriamanitra ka na dia mandeha mamakivaky loha saliko ny fahafatesana zaho Davida tsy matahotra ny loza ry havana ny fanatrehan'Andriamanitra natao hoe finoana ry havako ary ny fahatsapako sy ny fahatsapanao fa miaraka amin'Andriamanitra isika zany targetra mpinoana andrasan'Andriamanitra amintsika ny anekenao an'i Jesoa ho tompo sy mpamonjy atsika
ny andekentsika ho tompotokana n'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika, ny andraisantsika azy eo amin'ny fiainatsika, zany natao hoe finoana riavako. Ary mazava ny fomba andraisantsika zany finoana zany. Indray efa mitsangana am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino feo ka ao am-baravarana dia maninona? Hiditra ho any miara sakafo amity raisy eo amin'ny fiainanao Jesosy. Zany ny finoana riavako, ny fahatsapanao fa ao aminao ny tompo. Ary zany ny fitaizana miezinezina nataon'ny mpitandra raika amin'ny 30 taona teto. Tsy ny hamaro isantsika fotsiny, fa ny atonga antsika voataona hanaiky an' Jesosy tompo sy mpamonjy riavako. Zany no asa sy finoana tao amin'ity mpanompon'Andriamanitra reto. Ary mahafinaritra mijery ny fiangonana ngeza be. Dadasika ny fiangonan'Andriamanitra hanangonana antsika. Ianareo lay vokatra, ianareo lay finoana velona, ianareo lay nikelezan'ny mpanompon'Andriamanitra aina. Inoko sy antenaiko riavako, fa ao aminareo lay finoana. Ofikerinareo hatramin'ny faratra, ary ho azominareo fa ny finoana mampahiratra ny masontsika, ahita, alala, atsapa ny fahasoavan'Andriamanitra mitobaka eo amin'ny fiainatsika. Matetika riavako tahakona amintsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Misy olona miaina fahasoavana fa atao tsy mahita, na mantany amin'ny vadiny ary izy dia hoe inona zao mba hitanao tsara amin'ny vadinao io, dia mime izy, fa izy le mingenigenina foana ny tsarony, le mitabataba ao trano, ilay mandratra fiteny sy fihetsika isan'andro anatin'ny tokantrano no hitany. Ka raha nanontaniana hoe inona ny mba tsara hitanao amin'ny vadinao io, dia aonao izy me fotsiny izy tsy mahita olona zaina. Fa rehefa ao aminao Andriamanitra riavako, ny fijerevantsika ao amin'ny tompo miaraka aminao, mampahiratra ny maso, ahita, atsapa, alala ny fahatsarana amin'ny vadinao io. Ary zany ny tokony ho tsarontsika, fa ny finoana mampahiratra ny maso, ahita, iainana ny fahasoavan'Andriamanitra isan'andro. Zany mahatonga ny Davida hoe Jehovah mampiandria tsy hananja mahory mampandria amin'ny amaintsy mitondra mondrany fialan-tsasatra mamelombelo amin'ny fanahiko izy. Hitany, tsapany, reny, ny ainany, ny fahasoavan'Andriamanitra mitobaka teo amin'ny fiainana milay finoana. Ary zay le tiany tompo morahantsika riavako, lay finoana tao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Jesosy Kristy mampahiratra ny masontsika. Ka rehefa ao amin'ny tokantrano ny Jesosy, anontaniana inona ny hitanao tsara ny vadinao, hitanao amin'izay le orony tsara tarehy kely, hitanao amin'izay le hoe tena hay ty vadiko ty tena manjaka izy ty. Eo na hitanao azy ny tsara rehetra anokafan'Andriamanitra ny masontsika, ahita ny fahasoavan'Andriamanitra mitobaka iainanao isan'andro. Finoana no ahitantsika an'izany. Riava malala kristianina arao ny finoany, ka ny atao hoe finoana riavako dia ny faneketsika lay Jesosy Kristy ivo ny finoantsika, lay finoana tsy azo ozongozonina, lay finoana mahatoky, lay finoana ndresy ny fahafatesana, lay finoana manana ny hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, lay finoana antoko ny fombiazantsika eo amin'ny zavatra rehetra zay atao. Izany riavako no zava-dehibe indrindra tokony ho tsaroana, tsy tokony adino amin'ny fotoana fisondronono ny mpitandrina tahaka zao. Ary zay ny tiany tompo tsarovantsika ndraiky amin'ny 30 taona niarana ro niarany aina, lay fahasoavana sy ny fitiavan'Andriamanitra no zarainy sy nampitainy tamintsika. Ny everanareo ny fiainam-panimpony ka ifikirantsika hatrany farana eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra, ary ny aizantsika miazona matoky an'Andriamanitra, ary misafidy an'Andriamanitra ho tompotokana eo amin'ny fiainatsika. Lay finoana tian'Andriamanitra arahantsika tao amin'izany mpanompon'Andriamanitra zany, ka nampinoana atsika nandritra n'izay naharitra fotoana lava nomeny tompo atsika izay. Riavana malala kristianina havana, mazava ny afatry ny tompo atsika riavako ary ankehitriny. Tsisy fifaliana tokony ananatsika afa-tsy ny fanomponan'Andriamanitra ihany. Ary eo amin'Andriamanitra ihany misy fifaliana tsara, ary ny antom-pisiko sy ny antom-pisinao ny anompo an'Andriamanitra riavako, ary tsisy afa-tsy zany ny antom-pisitsika. Ary zany mahatonga ny Paoly hoe efa niady niady tsara, natateraka ny fiazakazako ny tahiry ny finoana, ny antom-pisitsika dia niady ho an'ny filazantsara, ny atonga ny filazantsara tratra ny olona rehetra, ny antom-pisitsika hiazakazaka eo amin'ny fanompona riavako ary anompo hatrany farany. Ny antom-pisitsika tsirairay avy dia azadinoana riavako, hiazona sy tahiry ny finoantsika. Afatra telo ho anao ary androany, tsarovy ny mpitondra anareo, hevery ny hafaran'ny fiainany, arao ny finoany. Amen.